atrika ny herinandro masiny ity a mba hahafahako a misitraka ny zavatra nomaninao ao anatin'ny herinandro masina. Amen. Ava fontananao dia angatao amin'Andriamanitra ataovy feno hetahety zany a, ataovy misokatra amin'ny fonao ho hitan'Andriamanitra tokoa fa ianao tonga eto a dia mangetaheta teny fahamarinana sy teny fiainana. Mitenena aminay tokoa raha eo aminaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny fahamarinana manintsy manangana sy mampahery a, mamolavola sy manova ary manaitra ny any anatinay mba tsy ho tahaka an'izay nidirana eto ny elana eto a. Afaka nambara tahaka an'ilay lehilahy sitranonao zay hoe jamba teo aloha fa mahiratra ankehitriny, mba izy dingana amina vision sy fomba fijery ao anatin'ny fiarahana aminao amin'ny fomba fiatrehana fiainana mba tsy handalo foana indray ny herinandro masina ny amin'ity taona 2024 ity fa ho fotoana fahanay tompo miverina eo ampototro ny tongotrao a andiny tena mba hifanaraka amin'ny conformité anao a ny fiainam-panahinay. Tena mitenena aminay tompo manokatra amin'ny fonay zany amin'izany a, aza vela isy na dia ray aza ka hiala maina amin'ity maraim-baovao ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a. Amen. Mahazo toerana vetivety ary raha afaka ampiakarina kely ny Alléluia. Lioka toko fa 12 ny andininy fa 420 a. Olay raim-pianakaviana zay nitsena ny zanany a niala tao an-trano izy hoe minaran'ny tompo a fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fahity indray dia nifaly izy. Ary ao amin'ny Jaona 11:25 dia hoy Jesosy a izao no fananganana ny maty sy fiainana zay mino a na dia maty aza dia ho velona indray. Anio manokantsika anatin'ny herinandro masina fotoanan'ny fandinihan-tena dia men'Andriamanitra antsika indray ny loha hevitra anankiray mahafinaritra na mpitondraina ny lohateny hoe maty a fa velona indray. Iresaka momba an' Jesosy isika ary resaka momba an' Jesosy isika dia resaka momba ny nahafatesany a sy ny nahavelomany. Ao Romana toko 5:10 dia ozy ny Baiboly aminaran'i Jesosy hoe raha ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Amin'ity marain'ity tsika dia resaka momba ny nahafatesan'ny tompo a sy ny fitsanganany. Filipiana toko 3:10 eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana miendriky ny fahafatesany. Marka toko 7:1-3 efa nambaran'i Jesosy miloha avokoa ny programa. Fanampianatra amin'ny mpianana izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka atelono. Lioka toko 4:20 teny nambaran'ny anjely rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo a ny anaran'ny tompo a tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Arak'ireo verset biblika misimisy vakintsika eto am-panomboan'ireo a dia tsara isika mahafantatra ny nahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany. Tsy hoe maikitsika ny amin'ny fitsanganany fa tsy afaka naseho ny fitsanganany sy ny herin'ny fitsanganany raha tsy nanaiky aloha izy a ho faty. Moa tsy misy antony indray koa ny nahafatesany a raha tsy mitohy a ho tonga fitsanganana le nahafatesany. Zany hoe tokony miaraka ireo mba ho azontsika ny fahafenony ny programa man'Andriamanitra. Mandritra izao herinandro masina izao isika dia mila manao a karazana fandinihan-toetra, bilan caractériel. Mila mandinika ianao hoe aiza ho aiza ireo toetra zay harena be trésor napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Sekoly fitahiana ny harena be ao anatinao
dia ny toetran'Andriamanitra. Afaka hanova zavatra be dia be ny fahafahanao mifankazatra amin'ny toetran'Andriamanitra efa ao anatinao. Manova atmosfera saison ny toetra. Manova toetrandro ny toetra. Jereo tsara ny toetrandro dia afaka ovainy ny toetry ny olona. Ny toetany, ny toetry ny tany dia afaka ovainy ny toetry ny olona. Zay mahatonga n'Andriamanitra ny teny tamin'ny Adama hoe voaozona ny tany noho ny aminao. Zay mahatonga ny bokin'ny Salamo manambara hoe ny tany mahavokatra ho tonga tany tsira satria ratsy ny poniny eo. Taovy zao raha maheno tsara ianao. Ary ny toetry ny olona dia manova ny toetry ny voly na ny tanimboly na ny sa. Satria ny bokin'ny Joel indray no miteny hoe malazo ny sa ozy izy na ny zavatra rehetra satria malazo ny fifalian'ny olombelona. Teneniny eo akaikinao, mitondra zavatra be dia ao anatinao hoe manova zavatra be dia be dia ao anatinao io hoe ny fahadisoana avy amin'ny tsy fampy ny fahalalana dia ny fiheverana fa ny mahatonga anao ohatrany tsy mahazo aina io satria ohatrany tsy dia mampahazo aina anao ny toetrandro. Tsy izay ilay izy, fa ianao tsy mahazo aina no mahatonga anao lasa ohatrany mahita hoe tsy mampahazo aina anao ny toetrandro sy ny toetany ary ny toetry ny zavatra manodidina anao. Dikan'izay nampidirin'Andriamanitra ao anatinao arena be tsy voavidim-bola dia ny toetrany. Zay no mahatonga antsika fetifety. Tsy izay mihitsy ilay sekoly resana fa ohatrany tsy maintsy ho resana ihany. Halleloja. Zay ilay hoe mitondra lesona be dia be ihany. Amen. Jereo tsara fa ny olona, ny olombelona dia sondriana mijery ny zavatra ananan'ny hafa fa tsy ananany. Zay zany aloha problème be zay. Zany hoe ohatrany voasarika zany masonao ahita hoe sambatra ihany na manana n'ity zavatra tsy ananako ty. Jereo tsara hiditra amin'ilay Maty fa velona indray tsika rehefa avy eo. Amin'ny fanompo-tsampy, amin'ny fanompon'Andriamanitra hafa dia mitsiriritra ny fahaiza manao manokana izay nomen'Andriamanitra ny biby ny olona. Zay mahatonga ilay hoe ny lohan'ny biby dia ny vata ny olona, ohatrany hoe siraina dia ny vata manomboka eto indray olona dia ny ambany satria te hilomano anaty rano. Azonao tsara zay resako izany hoe na ny zareo Egyptiana indray lohany vorona, loham-borona dia ny vata ny olona. Satria mieritreritra ny olombelona hoe sambatra ny ohatra, sambatra ny voromahery. Inona mampiavaka ny voromahery? Mahita lavitra. Sambatra ny ramanavy, mahita alina, afaka manidina. Sambatra ny dauphin fa ny dauphin afaka mandeha anaty rano, afaka mikipy maso izy sady mandeha anaty rano, mandefa sonara. Sambatra ny alika fa mandre fofona karazana be dia be mihoatra noho ny oron'ny olombelona. Ny souplesse ny saka, atsipinao izy tsy mety menjery zany fa hainy foana no mitotona amin'ny tanany efatra na dia akaiky be ara ny tany. Ny katsatsaka zay maninona mandeha ny amin'ny rindrina. Fa zao ny zavatra nomen'Andriamanitra anao tsy kapasité fizika. Misy taona koa ny olona mitsiritra hoe sambatra ny anjely afaka manidina, afaka maka endrik'olona, afaka manao an'ity zavatra karazana be dia be ity zay fahaiza manao nomen'Andriamanitra ny anjely tsy nesorin'Andriamanitra tamin'ny anjely izay nivadika atao hoe devoly. Satria tsy manaitra an'Andriamanitra zany satria izy ny tompony hery. Asio tiaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha. Tsy kapasité spirituelle ohatry ny ananany anjely no nomenanao, fa kapasité caractérielle afaka mitondra sy mamoaka ny toetran'Andriamanitra. Vetivety. Ny alika tsy afaka manana ny toetran'Andriamanitra,
ny anjely tsy afaka manana ny toetran'Andriamanitra, ny devoly tsy afaka manana ny toetran'Andriamanitra. Ianao tonga manatrika sekoly andro maraina hiatrika ny herinandro masina fandiniteny io, afaka mamoaka ianao ny toetran'Andriamanitra. Iverintsika eto amin'ilay temantsika androany amin'izay. Maty fa velona indray. Toetra anankiroa ngeza be nahafahan Jesosy niatrika ny fahafatesany sy ny fitsanganana. Vetrany to dia izay nijerentsika dia avy eo afakafaka antsika momba an'io herinandro masony io. Ahoana no nahafahan Jesosy niatrika fahafatesana? Filipiana 4:9. Tena kaikinao, hitanao amin'izay ny sarobidin'ny toetra hoe raha ho akaiky ny toetranao hoe voaraintsika tsara. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe raha misaraka amin'ny voaloboka ny sampany dia maninona? Tsy mahay manao na inona na inona. Ny fahaizana zany amin'Andriamanitra dia fahaizana mamoaka ny toetrany hatreo. Ianao zany raha miteny hoe mahay dia ny dikan'izay mahay mamoaka ny toetrany. Ny olombelona rehefa miteny hoe mahay dia mahay manisa, mahay mamaky teny, mahay manoratra, mahay manangana, mahay manangona, mahay mamita zavatra tsy vitan'ny olona, ohatran'ny hoe succès zany. Fa amin'Andriamanitra ny fahaizana mahay mitondra ny toetrany. Eo zany aloha tokony efa ampitoviana hoe Andriamanitra zany rehefa miteny hoe mahay ianao, dikan'izay mahay mamoaka ny toetrany ianao, mahay miporter fruit, mahay mitondra le vokatra. Fa maninona Andriamanitra no maika mba hahatonga anao ho afaka mitondra ny toetrany? Satria raha vitanao mitondra ny toetrany maraina ka hatramin'ny hariva, mety. Ary mety ny zavatra rehetra. Sy teka mafy tsara ho an'ny Tompo. Halleluja. Tonga soa rahalahy. Na dia efa miditra mangingina ary dia tsy ndao tsika teka mafy tsara ho an'ny Tompo aloha mba bienvenue be mihitsy izy telo mianaka. Fisy faly zay mahita anareo tompoko. Na dia misoko mangina anareo dia tazanay foana. Halleluja. Fa maninona Jesosy afaka niatrika ny fahafatesany? Ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan Jesosy miatrika ny fitsanganany? Filipiana 4:9 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa hita fa nanantare olona Jesosy dia nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia le fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Inona ny karaktera voaresaka eto rehefa hiatrika fahafatesana? Fanetretena. Averiko. Jesosy nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Tsy afaka hiatrika an'le fahafatesana zay mila saintsaintsika ao anatin'izao célébration Pasika izao Jesosy raha tsy nanety tena. Inona le bilan mila atao? Aiza ho aiza ny fanetretenantsika zay. Ny valiny tsy eto fa ny valiny eo aminao. Atraiza ny humilité anao. Zany zao le bilan ataontsika amin'ity semaine pascale ty. Atraiza ny fanetretenantsika zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra. Fa Jesosy zay tompon'ny fiangonana, référence ny atao hoe modèle sy perfection, dia naneo izy humilité na hoe fanetretena. Ohatrany ahoana le fanetretena? Jauna 3:13 ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Jesosy zany sady nidina avy any an-danitra no mbola any an-danitra. Raha tsy miaraka amin'ny fanamasina ianao dia tonga dia miporina mahainao zany hoe fa izy zany. Izy zany amin'ilay fotoana itenenany sady eo no any. Jesosy afaka amin'ny toerana roa nresahany eto au même moment. Le Jesosy vatana nresahana fa tsy le hoe Andriamanitra omniprésent afaka ao amin'ny toerana rehetra satria fanahy izy. Contrairement amin'ny Satana. Satana tsy nidina fa Satana nazera. Ny fiainana zany reto na ianao manahaka an Jesosy, ianao mihitsy ny de ton plein gré amin'ny sitraponao volontairement midina manetritena. Na mety sanatria ohatran'ny Satana miziriziry tsy mety midina dia azera.
le passage aty ambany zany tsy maintsy lalovana foana fa na ianao mandeha an-tsitrapo na ianao terena maharaka tsara tsika avy reny hoe aiza ho aiza mifanetretenako hoe aloha mametra-panontaniana amin'ny tena fa aloha tsy neo akaikinao fa nenao anontaniana aloha aiza ho aiza mifanetretenako hoe ry za hoe misy mitsy vavonina be hoe raha vo asian'ny pastery anontaniana eo a haiko tsara mitsy miteny amin'ty akaikiko ty aloha ianao tsy nanota Jesosy nefa nidina izy hiaraka amin'ny mpanota anangana amin'ny mpanota amonjy amin'ny mpanota zany zao fanetretena melony hatreny le fahafatesany raha maolona izy ny tianao miara-misakafo amin'ny olona mahafinaritra ve sa miara-misakafo amin'ny olona manondrana honnête mahafinaritrak izy koa nidika izy amin'ny olona nefa ny Jesosy le olona tsy de tena tiany fiarahamoniny reny mihitsiny no isisiany raha mitoetra miditra ao an-trano sy miara-misakafo ny objectif an Jesosy tsy eo amin'le sakafo loatra fa eo amin'le fananganana an'le olona mba ho afaka eo amin'le hoe nahilika izy mba ho tonga tafaverina ao an-tranony ray tia mpanoto Jesosy fa tsy tia ota ianao io zany tiany aza misalasalany amin'izany fa tandremo kosa zay le bilan miterinandro ty misy zavatra ataonao zay mety tsy tiany dia tokony hajanonao marina nge ny tenina hoe za tiany foana marina iny ene fa le zavatra ataonao tsy tiany nefa ny lanitra tsy miankina amin'ny izy tianao iny famonjena fa ny lanitra miankina amin'le fahafahanao amin'izay mampiasa ny safidinao hoe ty tsy tiany dia tsy ataoko misy idiran'izay ny lanitra miangavy ianao hiaino tsara Jesosy izy le tanteraka nefa miosona hainao vadikany hoe miosona ahoana ny traduction zany traduction teny frantsay azafady mélanger mifangaro miosona tena hoe ohatrany hoe tsy mitovy zany hoe afangaro fotaka sy miosopotaka azonao ngambany fa teny Jesosy miosona niaraka tamin'ny mpanota mihitsiny se beigner zay rahalahy se beigner misy rahalahy anankiroa mantsy zao mifonsa tsara tena tena hoe milomano miaraka amin'ny mpanota izy dia zao mahafinaritra tsy le mpanota ny mamindra faharatsiana fa izy ny mamindra fahatsarana rehefa tena feno Andriamanitra tsika ary zany ny objectif hoe mba ho feno Andriamanitra zasy ianao dia tsy matahotra monjy fivoriana na inona mety hoendrika isehoany zany satria ianao ny manova ny fisian'Andriamanitra ao anatinao no anova ny ambiance sy ny atmosfera eo amin'le toerany ivoriana fa tsy ianao no ovain'le fivoriana dia ianao ndray lasa miverina manao ny fanaon'ny olona zay efa nanafahan'Andriamanitra anao ty fanetreteny ity dia azo aseho amin'ny fiainantsika ny amin'ny hoe maty ny amin'ny tena tsy afaka ny ho maty ny amin'ny tena isika raha tsy manetry tena aloha fa inona le hoe maty ny amin'ny tena tsy hoe mamono tena tsy zay tsy suicide le izy fa mort dans la chair maty eo amin'ny nofo ianao zany hoe io nofonao io zany tsy mireceptionna ninninina tsony hitenenina teny mandratra tsy voakasika tsony tsy hoe vita vaksiny raha vita vaksiny moa dia mbola velona fa maty le izy zany hoe tsy mamaly tsony hitenenina teny mandratra teny manesy teny manenjika tsisy réaction tsony ao ambadiky mifanetretena no afatsika miaina an'izay Paoly nefa nilaza fa raha vao tsy miaina an'izay tsika tsy ho velona mihitsy Kristy avy ao anatsika ny momba ny fitsanganan Jesosy na ny résurrection mazava be ho an'iza moa le résurrection na ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty ho anazy ve
tsy ho anazoko izy ary tsy mety matoko fa ho atsika satria ny tambo ny fahafatesana dia ny tambo ny ota zafady dia fahafatesana ny mpanota ny maty fa tsy Andriamanitra fa nidiny Jesosy nanaiky ny andaly fahafatesana mba andresy ny fahafatesana anome anao le fandresena ny fahafatesana mba ho azonao resena ny fahafatesana ary mba tsy ho resy ny fahafatesana ianao dikan'izay tsy eo ny fahafatesana tsy ny fiafarany zavatra rehetra fa efa misy zavatra ao ariana ny fahafatesana vita amin'ny famonjena. Romana toko voalohany dia faefatra. Romana toko voalohany dia faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra. Jesosy io resahany io. Araka ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Possible ny résurrection rehefa miaina fahamasinana ianao. Tsy afaka nyroso tamin'ny fahafatesany Jesosy raha tsy nanetry tena ary tsy natsangana izy raha tsy niaina fahamasinana. Resa be amin'izay zany izay lesona mety hoeninao hoe tsisy an'izany hoe maname hoentsika rehefa hoe rehefa nandray ny fanamasina dia efa masina ho azy lasa misy verset biblika varatraza be ito. Dia izay mahatsara le mamaky baiboly fa tsy mihaino olona fotsiny. Tsy resaka hoe mitifitra an'iza fa aloha raha mbara fahamarina dia mba tsy mifamitaka. Lanitra ny resahana. Tsy nitsangana Jesosy raha tsy nahita fahamasinan'Andriamanitra. Te hitsangana. Tonga dia direct. Te hitsangana. Raha zah ianao miaina fahamasinana. Raha zah ianao satria na Jesosy ary niaina fahamasinana vao niatrika résurrection. Raha zah ianao misaina kely aloha sao dia tokony hiaina fahamasinana. Bilan. Aiza ho aiza fahamasinanao. Resa be daholo ny resaka fa androany maraina tsika metraka fanontaniana masina traiza ianao manatrika an'ity sekoly androany maraina ity. Sy za. Matombo lelalele tao fantatra hoe traiza koa fahamasina mety mba hiainako. Tsy afaka hiteny an'izany koa ohatra ka tsy miaina an'izany. Eo amin'izay mba hitondran'Andriamanitra. Atraiza. Zany ny fandinitena amin'ity herinandro ity alohan'ny hatrehana ny célébration de résurrection. Masina ve ny zavatra tenenin'ny vavantsika? Consacré dikany hoe masina mantsy. Voatokana ve ny vavantsika tsy hanambara fa tsy izay fa voatsara avy amin'Andriamanitra. Voatokana ve ny masontsika mba hijery ny zavatra rehetra araka ny fijerin'Andriamanitra. Voatokana ve ny saintsika mba ho voafehy tsy saina fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Voatokana ve ny vatanao sy ny rantsambatanao rehetra hatrany tabodo ka hatrany Paladi mandalo eo amin'ny fanaka. Fa raha vao tsy consacré io resa be ny résurrection. Io naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Tsy aseho amin'ny fanambinana ny zanak'Andriamanitra fa aseho amin'ny fahamasinana. Amin'Andriamanitra zany mety ho zanany ianao tonga eto ohatran'ny tsisy ninninina fa masina zanany ianao. Misy olona any ambadika mety miteny hoe Andriamanitra mitahanay dia reo ny arembe zany ny proof fa zanany zay nefa tsy maina fahamasinana izy Andriamanitra tsy zanako ireo. Tandremo tena eno tsara le voalaza amin'ny baiboly. Andriamanitra tsy hoe nanangana anao mba hanambe fa Andriamanitra manangana anao mba hiaina fiainam-pahamasinana. Ka raha masina ianao tonga eto zanany ianao. Raha tsy masina ianao tonga eto manamasina aingana ny tenanao dia ho zanany ianao. Tsy tian'ny olona hoe zany. Fa za mahita fa misy olona tonga eto te hiaino an'izany. Aiza ho aiza ny fahamasinantsika. Zao ny tenenin Jesosy, Jauna 17:19. Ndao hoe raha makitsika raha mba mety amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho any, mba miaraka isa roa telo. Ary ho any reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinana azy. Vao tao amboaka Jesosy dia voalaza fa masina. Rehefa teraka izy, zaza masina. Rehefa nelehibe, ankizy masina. Rehefa adolatsento masina. Tanora masina avy tany Nazareta. Rehefa lehibe izy, ankizy lahy masina.
rehefa nanao fanompona izy dia jereo ny zavatra nyteneniny ho an'ireo no anamasinako ny tena. Tsy ampy ve namasina an' Jesosy hatrany am-boaka? Mbola eto izy miteny hoe za mbola nanamasina ny tenako na dia efa no amasinina sy efa masina aza. Hitanareo amin'izay rehefa mandray an' Jesosy ianao dia amasin'ny fanamasina ianao marina zany. Fa aorianan'izay ianao amin'izay manolo tena hiaina n'le fiainam-pahamasinana nomenanao tamin'ny alalan'ny fanamasina. Tena kaikinao tsy masina ho azy zany ianao. Misafidy fahamasinana ianao e. Anisan'ny fampianaran-diso amin'izao andro faran'izao dia hoe nandray an' Jesosy ianao dia masina ho azy. Nandray an' Jesosy dia afaka sigara ho azy. Tsy mijangajanga ho azy. Aza atao ho azy zany fa misy safidy tian'Andriamanitra ho hita avy ao anatinao hoe tsy mety amin'Andriamanitra dia manaiky ianao tsy mety amiko satria maninona tsy mety amin'Andriamanitra. Mampalelo an'Andriamanitra tsy ataoko. Alleluia. Korintiana voalohany toko voalohany dia faharoa minaran'i Jesosy. Mamanga ny fiangonan'Andriamanitra ny Korinto dia izay no amasinina ao amin'ny Kristy Jesosy olona voantso sady masina. Voalaza teo amin'ny Jaona 17 vakitsika teo fa nanamasina ny tena an' Jesosy. Nefa efa teraka masina. Ohatr'izay mihitsy tsika rehefa zanak'Andriamanitra nateraka indray tonga dia masina. Fa mila miaina fiainam-pahamasinana. Tsy misy idiran'ny fampiasan'Andriamanitra hoe iza ne pastera tena olona zany sitran'izany. Tsy olona zany fa masina ve aloha izy? Miaina fiainam-pahamasinana ve io olona io? Io mpanompon'Andriamanitra io. Fa raha tsy miaina fiainam-pahamasinana io mpanompon'Andriamanitra io ampiasain'Andriamanitra be tokoa izy fa baraingo ny résurrection. Ary tsy vitany hoe anao fiderana be antsika amin'ny lahady satria nitsangana ny tompo no nitsangana fa ianao no atahorana mety tsy hitsangana. Mazava ve zany? Mila resy io fahazaran-dratsy fahalotom-piainana io. Hoentinao amin'i Jesosy zany etaeta ny fiainan'Andriamanitra zany. Zany no tokony hanamasinana antsika ny tenantsika ho an'i Jesosy. Amen. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny nahafatesan'ny tompo raha ohatra ka hojerevantsika vetivety. Zavatra natrehan'i Jesosy ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ny fantsihana ny tanany, ny fantsihana ny tongony. Ozy izy ny Hebreo toko 12:12 mijery an'i Jesosy. Ny finoana dia zasy ianao manaiky hibanjina sy hijery an'i Jesosy. Jereo tsara. Baiboly tsy mampianatra antsika hoe jereo zavatra mandeha eo amin'ny fiainanao dia mahereza. Na ihany koa hoe aza mijery ny zavatra tsy mandeva sao dia kivy eo. Fozy izy Jesosy jerena. Raha amin'ny lafin'ny fahasalamana dia hoe jereo ny ampahany amin'ny vatanao salama. Aza jerena izay tsy salama fa ny tena finoana Jesosy jerena. Fa tsy ianao. Tsy izay ataon'ny olona na tsara na tsy tsara fa Jesosy jerena. Jaona 20:27 inona nasain'i Jesosy nijereny Tomasy? Jereo ny tanako izy izy. Aza isan'izay tsy mino fa mino. No fantsihana ny tanan'i Jesosy sy ny tongony. Inona ke ny zavatra mitranga rehefa fantsihana ny tanana sy ny tongotra? Mbola tafiantsika ve? Tsy tafiantsika intsony. Noraisin'i Jesosy izay toeran'izay mba tsy ho afaka anao izay tiany izy hividy ny tenanao mba tsy hahafahanao manao izay tianao indray androany amin'ny tananao sy ny tongotrao. Nampindramina tanana sy tongotra ianao raha tianao fantatra. Tsy anao io. Bilan. Manao izay tiantsika ve isika amin'ny tanantsika sy ny tongotsika? Sa manao izay tian'ilay tompo ny vidy ny vatanao manontolo ary te hitanao ho avotra. Aza vela azo vahana intsony ilay voalaza amin'ny Baiboly hoe ilay olona biby, l'homme animal, ilay miaina eo amin'ny nofo, tsy afa-po raha tsy satisfait ny besoin. Tsy afa-po raha tsy voaefa sy tanteraka ny faniriany sy ny filany. Tsy izay ianao. Izay karazan'olona izay tsy makary amin'ilay lanitra mahafinaritra be misy ilay kopakopaka mosara ilay teneniny hirahira ireny. Tsy tafiditra any io karazan'olona io.
zay mahatonga antsika tsy tokony ho tavela eo amin'ny nofo fa mila miakatra ao amin'ny fanahy tsisy hevitra. Ny tanan'i Jesosy nandritry ny fotoam-panompony dia nampiasainy ikarakara ny ory analan'izay tsendrik'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona, mety ho aretina, mety ho favoazana, mety ho fampahoriana, mety ho fijaliana sy ny sisa. Fanontaniana mipetraka indray androany mandritry ny herinandro ity, aiza ho aiza ny finoantsika rehefa avy nijeren'i Jesosy tsika? Mbola mijeren'i Jesosy ve tsika? Fa mila mijeren'i Jesosy ary tsy tokony hiala any amin'ny Jesosy ny masontsika. Ny tongotry ny tompo ankoa dia nampiasainy hitondra azy any amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. Ny tongotry Jesosy dia nentiny, ny tongotry Jesosy dia mibaikoon Jesosy hitondra azy any amin'izay voasoratra ho azy. Maty 4:17-20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho niala tany Nazareta Jesosy dia nakany Kapernaum izay eo amoron-dranomasina eo amin'ny zaran-tanin'ny Zebolona sy ny Naftalia ka noho natao izy. Fa manina izy nakany Kapernaum? Mba hatateraka an'izay nampilazaina ny Isaia-paminany. Dia inona ilay voalaza ny Isaia-paminany? Ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftalia any amin'ny tany amoron-dranomasina andafin'ny Jordana Galia tanin'ny Jentilisa. Fanontaniana mipetraka, aiza ho aiza ny fandehanantsika arak'izay voasoratra? Ary mbola misy mihoatra noho izay voasoratra arak'izay hitarihan'ny mpanoratra. Fitariam-panahy io resahana io. Aiza ho aiza ny fandehanantsika araky ny fitariam-panahy? Discernement ny fitariam-panahy? Ohatran'ny reko Andriamanitra miteny an-danina mihinana pizza. Tena sura avy fitariam-panahy ve zany? Zavatra tianao ilay izy. Par expérience ny resahako fa tsy voatery ho any aminao ny expérience. Ny tariam-panahy masinanao zavatra tsy voatery ilay tianao. Andriamanitra tsy mivalide ny zavatra mahafinaritra anao. Tsy Andriamanitra te hividy an'ity kiraro ity dia mitenena amiko dia mahay mibitsika anao hoe vide ohatry tena dia faly be anao. Tsy miteny, tsy midika izany hoe tsy mamaly ohatry izany Andriamanitra. Fa raha eo amin'ilay te hividy be ianao miteny tompo hoe tsia manaiky ve ianao? Ka raha very tamin'ny herinandro mety efa lasa. Na mety efa lasa ity volo ity tsy azo ampiasaina amina zavatra hafa intsony tompo. Mety tsy afaka mivoaka discutenao satria maninona resy lahatra ianao ny hividy an'ilay izy nefa Andriamanitra amina iarahanao miteny fa aza mbola vidiana aloha. Ohatra izany. Tandremo an'izay fitariam-panahy izay. Tandremo fitariam-panahy. Ary tsy mampaniana koa izay hitariam-panahy sy ny fomba hifankazaranao amin'Andriamanitra ara-peo. Fa mba minimum aloha miova toetra aloha dia aveo tarihana. Fa dia izao lazainy fanahy masina amiko dia aveo ianao miavinavina be sy ratsy toetra be. Dia lasa tsisy dika n'ilay fitariam-panahy. Satria tsy ho voasaro n'ilay toetra. Ny heverantsika fa miobeira an'ilay feo. Amboary tsara aloha ny toetra sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay tarafina amin'ny fifandraisanao amin'ny ankohonanao. Tadisika izay lesona izay. Ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsy aty amin'ny fikambanana. Ao an-trano. Ao an-trano. Ny antony Jesosy, ny fantsihana izy dia ny antony izy. Atao inona ny fiantonana? Misy antony davokoa. Galatiana 4:17-20. Naran'i Jesosy, Kristina navitra anay tamin'ny ozony lalàna. Satria tonga voaozona monjy anay izy. Fa voasoratra hoe, voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahiana Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Araka voalaza amin'ny Baiboly sy ny lalàna dia izay aantona amin'ny hazo dia voaozona. Nanaiky an'izay toerana hanozonana azy zay Jesosy. Ary fantatsika fa matoa Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy niaritra zavatra anankiray dia misy tombony izay ho an'iza? Ho anao sy ho aho. Rehefa nanaiky Jesosy ho zonona teo amin'ilay hazo fijaliana, mahatsiarintsika ny anatin'ny herinandro masina. Dia enao indray izany lasa voatsodrano amin'ny alalan'ilay nanaiken'i Jesosy hiantona teo amin'ny toeranao. Enao zany tsy tokony ho voaozona intsony. Aza manaonao foana indray hiantso ozona eo amin'ny fiainanao. Fa efa nafahany ianao. Anisan'ny miantso ozona izao mangalatra dia aza mangalatra izany. Baiboly koa milaza fa mpangalatra tsy tafiditra ary.
Andriamanitra tsy niteny hoe ny mpangalatra rehefa miha fiderana dia tafiditra. Tsy fiderana napiditra fa miala amin'ny alatra ianao. Tsy firesahana amina pasteur. Hoe rehefa avy resaka tamin'ilay pasteur ilay mpangalatra dia voavonjy. Miala amin'ny alatra. Tsy fombafomba ilay izy. Tsy hoe miakatra tendrombohitra 3 andro 3 alina tsy sakafo mpangalatra izy io. Verina avy any dia hoe Andriamanitra ny ankasitraka. Miala amin'ny alatra ianao fa tsisy dira ilay fiakatra tendrombohitra. Tsy nila niakatra tendrombohitra koa ny tena marina. Ao an-trano fotsiny ilay miala amin'ny alatra dia vita mety. Ilay miala amin'ny alatra mihitsy. Raha teo any an-danitra. Fahatelo, nampahantrany Jesosy. Korintiana 2:9 aminaran'ny Tompo. Fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika fa na dia nanakarena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Fa inona io arena sy fahantrany io? Inona io? Raha amintsika aloha zany dia arena zany tonga dia trano fiara dia aleloia. Vola. Fa ataontsika hiverina inona ke voalazan'i Jesosy momba an'izany arena, fahantrana, fa indrindra rehefa révélé Paoly, ny zavana tenen'i Paoly. Raisitsika amin'ny Korintiana 2:12-7, 1 Corinthiens 15:19 ny anaran'i Jesosy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Rehefa mamaky an'io teny io tsisy resaka vola eo, tsisy resaka fananana, tsisy resaka fitafy, tsisy resaka kalitaoana sakafo, tsisy idiran'ny trano, tsisy idiran'ny asa, karama. Fozy izy fanantenana. Raha amin'izao fiainana izao ianao manantenan Jesosy, mahantra ianao. Fa raha ny amin'ny fiainana ho avy ny anantenanao an Jesosy, mpanana ianao. Ohatra mahita an'Andriamanitra manontany zareo te ho mpanana. Manantenany amin'ny mandrakizay. Tena kaikinao ao amin'ny fanantenana ilay arena hoe. Zay mahalala an Jesosy hoe tsy tavela eto ambony tany ny fanantenana hoe. Satria misy zavatra tsara lavitra ao aorian'ny tany hoe. Asiteka mafy tsara ho an'ny Tompo. Inona zany le nataon'i Jesosy mahatonga antsika anana an'izay fanantenana izay? Noraisin'i Jesosy le toerantsika olombelona mpanantenan'Andriamanitra ny amin'ny tany. Arao tsara. Noraisin'i Jesosy ny toerantsika zanak'olombelona mpanantenan'Andriamanitra eto ambony tany. Tsika ny mahantra ny tena marina. Fa nataon'i Jesosy échange. Taizy Jesosy naka ny toerantsika ho toy ny olona manantenany amin'ilay manjo azy eo. Zay no mahatonga anao tsy mety amin'Andriamanitra raha manantenany androany fotsiny. Na manantenany rapitsy fotsiny. Na manantenany tany fotsiny. Tsy zay ny anton'ity sekoly ity. Ny anton'ity sekoly ity dia hiprezentena aminao fa Jesosy dia nanomana zavatra tsara be ho anao any amin'ny mandrakizay, karakaraina sy omanina dia ny androany maraina. Maty 27:46. Menaran'i Jesosy, Eli, Eli lama sabachthani. Dikan'io dia hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana dia mahafoy ahy ianao. Hitantsika amin'izay ve? Tsy amamesian Jesosy io teny io, fa nisy olo mpanota azy teo amin'ny hazo-fijaliana. Raha Mesia no njorony teo dia zao teneny hoe misaotra ray eo fa aoriana ty fanombohany ty fahafatesany ary dans 3 jours atsanganao a. Dia ray naneny anareo nirahiry Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mideranao mangino izy le miaramila romanina andriama niry izy. Raha nijoro amin'ny maha-Mesia fotsiny hoe mahafantatra no avy. Fa niraisiny tsara mihitsy le toerana mampanotanao, le mpanota tsy manantena fa tsy ny androany. Maninona nafoinao androany? Nefa ho atsangana raha afakapitso tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Hitanareo ve? Niraisiny Jesosy mihitsy zay toetra zay. Mba ho esoreo aminao zay toetra zay. Bilan androany maraina. Aiza hoe zany fanantenanao? Za tsy manday, misy foana ny zavatra lalovana sy hatreny eto ambony tany. Fa tsy tian'Andriamanitra ianao hanantena fotsiny an'ilay manjoanao eto ambony tany. Fa raha ny amin'io fotsiny no antenanao Kristy, mahantra indrindra ianao izy Paoly. Alefa sy lavidavitra koa ny fanantenanao, manantena mandrakizay
ao amin'ny Kristy. Maty Jesosy maneho ny avo ny fahendren'Andriamanitra ny nahafatezan'i Jesosy manoloana ny ketrika ratsy ataon'le ratsy. Korintianina 2:9. Zany le tsaroana amin'ny terinandro ity daholo. Aiza ho aiza ny faneketsika ny fitondran'Andriamanitra araka ny fahendreny fa tsy araka ny kajinao. Raha ny kajinao mivavaka andro amin'ny maraina mivalo io, raha toandro milamy io, raha riva midera raha alina. Fozony tompo ny programako anatin'io mitsoka ny tafita raha toandro mahafinaritra be ny raha riva tia hitanao mbola idera foana. Inona le fahendren'Andriamanitra? Ohatr'izao ny patipaty ny fahendren'Andriamanitra. 1 Corinthiens 2:8 minaran'i Jesosy. Ary tsy nisy nahalala zany. Tsisy. Tena kekinao, tsisy malala le fahendrena hoe. Tsisy malala zany ny mpanapaka izao tontolo izao. Fa raha nahalala izy tsy nombohany tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Misy kizo zay nampidirany devoly ianao. Fa tsy ampoziny fa ao anatin'io kizo io Andriamanitra nefa nanomana araka amin'ny fahendreny amoakanao amin'ny voninahitra. Tsy mahahentehaka ao an'Andriamanitra. Ny fahafantarana an'izany fahendreny zany dia ahatonga anao courage. Tsy ny ampelantanan'ny mpamandrika no avinao. Fe ny ampelantanan'Andriamanitra mamela ny zavatra hitranga fa ao ambadika io tsy maintsy ny planin'Andriamanitra sy ny programany no mitranga farany eo. Bilan androany maraina aiza ho aiza zany ao anatin'ny fonao. Sao dia efa very. Rehefa mandinitsika dia Andriamanitra ve dia amela ny zanany ho faty? Tsy Andriamanitra zany. Izay mihitsy anie le fahendreny. Navelany ho faty ny tokany mba hisidzinjanony maro. Ty le nazavain'ny pasteur hoe nareo ny namono ny zanako, nareo ndray zany no atsangako zanako. Zany Andriamanitra zany raha ohatra ka tsy azonao an-tsaina hoe ohatranao na fitiavana ianao mitaditady fitiavana manolo io. Danany Andriamanitra fa any aminy betsaka. Eto ambavaka pasteur fa mivadika tsy tia. Danany amin'ny Jesosy hoe izy tia be anao. Zanaka tsy tia, danany amin'ny Jesosy hoe izy tia be anao. Patron danany amin'ny Jesosy anty be anao. Alléluia. Verena fotsiny amin'ilay fitiavana. Ozy izy Andriamanitra, ianao no namono ny zanako, ianao ndray zany natsangako ny zanako ho solo le vononao. Le namono Mijerijery vaovao any fa tsy mbola nahita an'izany hoe ary dia natsanga n'le rangaly namono ny zanany lahy. Satria ny nature humaine tonga dia mamaly, fa nature divine tonga dia mamindra fo ary manova. Rehefa maty Jesosy dia izay mipirofo fa endry Andriamanitra. Satria izay mihitsy le lalana. Nahita fiheriany devoly ny kapoka sy namono, namantsika sy nandefina sy hoe fitaotra amin'ny farany fa io mmpandova. Sitrany lasantsika ny lova. Tsy fantany fa izay mihitsy le lalana. Tena akaikinao tsy fantatry ny devoly hoe fa io iainanao io mihitsy le lalana hoe. Raha fantanao io le lalana tsy avela mandalo an'io ianao izy indray zany azasiana io problème io. Dia mahenao zao devoly zay aleo éviter daholo ny problème androany. Nefa izay mihitsy ndraiky koa fahendren'Andriamanitra. Tsy haiko raha. Mba azo fitsikitsiky miatrika ny terinandro masiny ity dia mandiny tena tsara moe. Afatra manaraka momba n'ity hafatezan'i Jesosy ity, aza miady amin'Andriamanitra ianao. Aza divana hony izy, izay ny afatra nampitondra ny anahy eto zao maraina izao. Aza divana hony izy. Mihevitra anao izy fa tsy hoe contre anao. Tsy hoe misy zavatra sy takatry ny sainao dia tsy ao izy. Ao izy ka. Endrene izy. Ny fahendreny tsy ohatran'ny fahendren'ny olona manao planina hoe mialy aty dia makety dia makety dia makety. Mefa arety io, tsy izay ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra mivory ny mpianatra tsy isy varavarana sy varavarakely misokatra, mipotra ho azy ao anatin'i Jesosy. Izany ny planin'Andriamanitra ara-pahendrena. Atraiza ny faneketsika ny fitondran'Andriamanitra. Miangavy ianao anaiky ny fitondran'Andriamanitra. Sady tsara lavitra ny fitondran'Andriamanitra, sady mampety
no mahasoa anao. Ny fomba niatrehan Jesosy ilay fahafatesana dia voalazantsika teo fa fanetretena. Filipiana 4:5 ka hatramin'ny 5:9 amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiry mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Nofoanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny endrika isy olona efa netretena, Andriamanitra izy fa nidiny olona. Maraka ve ianao? Andriamanitra izy fa nidina olona. Pahary izy créateur fa nidina naka ny endriky ny créature izay noforoniny. Ohatrany hoe mpanefy tany manga manaiky ho tonga tany manga. Aza misy fanoarana tonga tao anatiko. Pâtissier manaiky ho tonga croissant. Jesosy rery mahavita an'izany. Fatantsara nefa hoe efara izy io paty io. Mba ampidirina lafaoro mamay izany a. Fanetre tena. Tena kaikinao ny olona manetry tena hoe mahay midina hoe. Ny devoly tsy mahay midina. Tsy mahay midina ny devoly ary tsy mety tsy tafino mihitsy izy Andriamanitra hidina. Tompo izy fa nidina lasa mpanompo. Andriamanitra tompony fisiny ny zavatra rehetra. Fanofoanany tenany. Ohatrany tsy ny zavatra rehetra nataony misy fa izy ndray nataony ohatrany tsy misy. Fanetre tena. Lay nisy hatrizay ka ho mandrakizay manafoana ny tenany. Hafandray. Andriamanitra tsy mety maty, immortel. Nanaiky hisedra sy haritra fahafatesana. Tsy noho ny aminy fa noho ny amintsika. Ary isika ihany koa dia tokony hidina zany hanompo ny hafa. Marka 10:45 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoina fa mba hanompoka n'olotra ny ainy ho avitra isolony maro. Jaona 13:15-16 aminaran'i Jesosy 17. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Les références mipetraka izay nataon'i Jesosy sy ny fomba fanaovan'i Jesosy. Lazaiko anareo marina tokoa. Lazaiko anareo marina dia marina tokoa. Ny andevy tsy lehibe noho ny tompony ary ny iraka tsy lehibe noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo zany dia sambatra ianareo raha manao zany. Inona tiany Jesosy tenenina? Tompo izy fa nidiny ho mpanompo hanompo anao. Tsy midika hoe lasa mpanompo izy dia very le mahatompo azy. Tompo foana izy fa tompo manery tena. Zay le tiany tenenina. Satria ozy izy ny mpanompo izy tsy ohatran'ny tompony zany. Tsy hoe rehefa midina ianao zany dia lasa amboniny ianao le olona. Fa Andriamanitra fotsiny mandanja hoe ndry nanaikidina izy nefa napetraka amin'ny toerana avo be. Dady ianao ohatrano fa midina ohatran'ny zanaka ary tonga dia le zandry indrindra. Mananjandry afaka olana inona moa? Afaka olana mpanirahana amin'ny lafiny rehetra. Zany zany manery tena hidada mpibaiko lasa midina ho tonga zana ary tonga dia le zandry indrindra tonga dia le hiarany rary ny zokiny rehetra. Mila mibebaka ny zoky rehetra zay manararoatra ny zandry manatrika eto. Ohatra izao le fanetretena. Ianao ary amin'ny autorité izay tokony anao maray-pianakaviana anao dia midina ianao lasa zanaka indray ary tonga dia ianao mihitsy ny faralahy. Tonga dia asika ve zany aloha e. Ianao patron. Ataovy amaina ohatrany tsisy amaina mihitsy le patron ohatrany hoe miandry fotsiny hoe za employé fa tsy patron, miandry an'izay profession employé zay tsy zay no menanao patron ianao. Ianao patron fa midina toy ny mpiasa, mikarakara ny samy mpiasa. Ianao zatra mibaiko, midina manaiky ho isan'ny moro sy azo baikona. Ianao professeur sy expert, midina manaiky ho atorina olona amateur. Dia tsy hitany amin'ny tarehany hoe manambany ianao miaino an'ilay olona fa hitan'Andriamanitra ny fonao fa manaiky ianao na dia zavatra efa fantatrao ary ny tenenina aminao.
tsy hoe mangina le olona dia tsy hainy tandremo so dia mahita olona ianao mpanao baolina zay dia mody mandakandaka ty tonga vahinao zao fanaovana azy ry zoky ny sorony amin'izay ny capuchon Messi kely eto ballon d'or miaraka amin'ny inona daholo ny zavatra azony rehetra ligy inona daholo dia ianao ve nampianatra azy zao fanaovana pasy ry zoky fa ny manetry tena dia mody adaly mody gaika eo dia ampianarinao dia mody mianatra eo kozy dia manaiky izy zay azonao tsara fanaovana lizy tsotra zany ko dia teto dia izy tsy miteny eny tompoko zay mahatonga antsika mila mitarina tsy fantatsika izy olona miresaka amintsika io aza manambany olona ary aza manambony tena midina herinandro masina manao bilan tsika aiza ao anatin'izay za senao fa tokony ho tafiditra ao anatin'le modèle an' Jesosy tsy miseho mahay ary tsy miankina amin'ny fahaizany tsy manambany ny hafa tsy miseho ho toy ny olona tsy mila ny hafa na tsy afaka hiaino ny hafa intsony satria efa faratapo ny fahaizana manetretena amen resaka momba le fahamasinana vetivety amaranako azy zay natonga an Jesosy ny aina n'ilay résurrection ny zanak'Andriamanitra tsy aseho araka amin'ny fanambinana fa amin'ny fahamasinana tak izany koa ny fiangonana tsy olana zany na ambinana na tsy ambinana amin'izay toeram-panambina misy ny fiangonana fa tian'Andriamanitra ho hita dia tokony fiangonana miaina fahamasinana zay misy zanak'Andriamanitra mety tazanao toy ny tsy dia manana ninnininy hita maso izy ohatry ny mindrana foana izy isaky misy zavatra ilainy ohatran'i Jesosy patsahivina kely anao fa Jesosy tsy nanana sambo fa nindrana sambo dikan'izay aza manamely teny raha mbola mila dingana mindrana foana miforme anao Jesosy nindrana salina izy anaovana pasika nindrana zanaborika izy nindrana fiara nindrana sambo izy nindraminy daholo ny zavatra zay ny ilainy fa raha izy tsy nanana ny inona teny an-tanana zany no zanak'Andriamanitra ka tandremo sao dia tafiditra teny hoe zanak'Andriamanitra lahy tsy maintsy manana sambo Jesosy ohatrany tsy nanana alohantsika manahaka an' Jesosy tsy manahaka an'le rahalahy zay tsy fanananao sambo mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra fa ianao feno fahasoavana afaka miprovoke fa hafenoan'ny trondro eny ambony sambo indramina tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra minimum za mpanjaka zany tokony ana soavaly zana boriky ny indramina avy eo naverina fa tsy hoe nodinadina fanina dia nentina trany nentina nodatra nazary naverina an'izay proof fa tsy anazy le izy zava-dehibe enao tonga le rivomamy mety tsy fiaranao le izy tonga any tavaverina kosa aloha ianao fa tsy hoe voazaha toetra hoe dia misy mpiara-manompo amintsika zany tavela ny mpanaovana croisade tsy izay zany tena akaikinao fa tsy voatery fiaranao hoe tsy midiky zany hoe tsy azo ianao tsy any le izy so dia mieritreritsika hoe contre ny manana fiara indray izy dia zany ny teny tsy izay le izy fa ny ao am-pon'Andriamanitra tsy hoe tsy maintsy manana ianao vo considéré ho zanana zay mihitsy mila kitihana ke anatin'ny saina dia ahoana zany no mpandeha tongotra rehetra mpandeha BM double pied rehetra ahoana zany reny olona reny tsy zana ve reny tandreny fa sao dia reny le zanaka masina kokoa no le mitaingina fiara tsy manam-pahamasina attention lanitra andresantsika sy fankasitan'Andriamanitra antadiavintsika ny tsara kosa aloha sady mitaingina fiara ianao masina zay kosa aloha Petera voalohany toko voalohany dimy ambin'ny folo minaran'i Jesosy araka ny fahamasinan'le niantso anareo dia aoka mba ho masina koa nareo amin'ny fitondran-tena rehetra ao amin'ny fitondran-tena no anehoana fahamasinana mifanaraka amin'ny référence an'le niantso iza niantso anao masina izy sa tsy masina arak'izay fahamasinan'i Jesosy zay tokony hijoroanao zay natsony ohatra ny ahoana ny mason'i Jesosy nijery amin'ny Maria Magdalena ohatr'izay koa ny tokony ho mason'ny zanak'Andriamanitra rehetra mazava ile izy tsy mola tsy mila tsy masomaso mila dia ahoana zany ianao ty ahoana zany ianao ty fa délivrer le vehivavy
biblika nresantsika efa tsy resaka hoe zao tantarainina ka izy manana jety privé dia miendrika enona ny fampianarany na manana jety na tsy manana jety zay tenenin Jesosy ihany raisina. Mety mandeha taxi le mpanompon'Andriamanitra miditra eto fa eny olona zavatra teneny fa ao amin'ny message le izy. Fa tsy hoe miditra avana izy miaraka amin'ny garde code zao teneniny hoe tsy problème io rahalahy fa mety daholo amin'ny Kristia. Verena amin'izay teneny Jesosy. Kristy ve ny teny fa mety le izy. Tsisy idirana zavatra ivelany fa ny fiainanao anaty sy ny fifandraisanao manokana amin'ilay Jesosy niantso anao voalaza ny Petereto hoe raha masina ilay niantso anareo asehoy amin'ny fitondran-tena ilay fahamasinana. Tsy azo ekena zany no pastera manao sipa nefa manambady. Ka izy mazaka stady, tsisy idirana stady zany. Jesosy nresantsika. Mbola mandeha ngany direct. Zay zany. Efesiana 1:4 efa maraparantsika. Aminaran'i Jesosy, araky ny fidianan'Andriamanitra antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanondrenana an'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiro eo anatrehansika. Voafidy melohan'ny fisiany univers ianao mba ho masina. Apocalypse 22:11. C'est masina, oka mbola e masina. Apocalypse 21:27. Tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina. Hainao ny dikan'izay fanaronako taratasy zay. Vita. Inona zany ny bilan tokony atao? Tsy maty Jesosy raha tsy nanetry tena. Aiza hoaiza ny fanetretena. Tsy nitsangany Jesosy raha tsy niaina fahamasinana. Aiza hoaiza ny fahamasinana. Amen. Miverena ny fiainam-pahamasinana. Miorena ny fiainam-pahamasinana. Tandremo ny fitondran-tenanao. Tandremo ny zavatra jerenao. Fa ny zavatra jerenao mi-influencer ny fitondran-tenanao. Raha samy mijery Facebook any olona miakanjo jerena raha mba mety raha tiana voatahiry le fahamasinana dia tandremo ny zavatra jerenao. Ny eny an-dalana rehefa tsy fidiny. Ny ao an-trano tandremo. Tandremo fotsiny. Vavaka tsara dia tarihan'ny fanamasina, tsy ho lava ianao, tsy ho dobo ao anatin'io ianao, tsy hijabaka anatin'io hvkl-panahy zany ianao aminaran'i Jesosy. Manasana hoe hitsangana amin'ny voninahitra ny tompo amin'ny fisaorantsika. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Nomenao teny fiainana izay satria ny teninao dia fiainana. Nampatsiahivinao tompo fa ho mbadiky ny nahafatesanao sy ny fitsangananao tokony hamantaranay hoe izy izay manahaka anao. Misaotra betsaka Jesosy fa nampatsiahivinao tamin'ity maraim-baovao ity fa nanetry teny ianao vao nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Ary manao an'izany bilan zany nisa tokantrano sy nisa ambatan'olona indray andro amaraina hoe aiza ho aiza ny dingana sy ny toetriny izay fanetretenanay tsiraray avy izay. Misaotra betsaka ankoa fa nomenao ny teny androany fa araka ny fahamasinana no nitsangananao tamin'ny maty. Ary manao an'izany bilan zany koa ny tsiraray avy andro amaraina satria ianao dia vonona ny ray anay na viaiza mety ho alavirany ny sarahanay taminao tamin'ny fahazaran-dratsy sy toetra ratsy. Dia miverina aminao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Zany teny nomeny tompo antsika andro amaraina zany dia tsy hoe teny anameloka anao. Raha renao hoe ohatran'ny tsy ampy ny fanetretena. Tsy naneo fanetretena fa mety nyrehare, mety niavonavina mihitsy aza. Fotoana fahanao miverina izao herinandro masina izao. Raha roatra izao fotoana maraina iombona antsika sy rahantsika mivavaka izao, miverena tsara amin'i Jesosy fotsiny. Fantaritra aiza ho aiza ianao ny lavo tamin'ilay fireharehana. Aza vela ho laviny amin'izany intsony. Tsy mampanino ihany koa mety tsisy hojerena ny fitondran-tenanao. Mety ho ratsy lavitra noho ny fitondran-tenanao ny fitondran-tenanay tamin'ny mbola tsy nandray an'i Jesosy tsy nanana azy. Andro amaraina afaka miverina aminy ianao. Fampanantenan'i Jesosy dia izao izay manantona ao izy tsy mba lavoko mihitsy. Tsy manosy-botanana anao Andriamanitra ny fahadalanao sy ny fahalotonao. Vonona ny rahan'i Jesosy afaka nadio anao. Fa misy zavatra anankiray izay fotsiny tiako mba ho tonga ao anatinao. Ataovy misy etaeta ao anatinao tsy verina intsony amin'izay mety ho ratsy fa fan'Andriamanitra sy hanesoran'Andriamanitra anao. Ray aminaran'i Jesosy eto amin'ny fanatrenao andro amaraina dia misy zanaka ao tonga mifona mibebaka sy miverina. Mino izay fa ianao nefa mandray azy.
manomana ny tsara lavitra eo ny fiainana ary mamafana izany toy ny tsy misy manao fiaingana vaovao ny boky ny fiarahany aminao ho toy ny boky vaovao ndray anatin'izao célébration pasque zao dia mino zay fa hitany voninahitra sy ny fahatsaranao hisitraka ny famindram-ponao ary hiaina ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny famindram-po Jesosy misaotra ny amin'ny famelan-keloka nomaninao sy omenao ny tsiraray avy indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Mahazo toerana vetivety ary avy atrantsika tianao fanatitra ho fisaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika androany izay ny tompony nahatanteraka sy nahatotosa izany. Amen. Ny lohateny androany moa dia inona? Maty fa velona indray. Mila manetry tenitsika mba ahafahan'Andriamanitra mahazo aina. Dia mila miaina fiainam-pahamasinantsika mba afaka hisitraka ny résurrection eo amin'izay mba ilantsika an'Andriamanitra. Miverena foana amin'izay tenenin Jesosy izay tenenin Jesosy no mety amintsika sy ilaitsika ary fiainana ho atsika. Tahantsika ny tompo anatin'izany zadino ny fotoana mifankalazantsika amin'ny Pasika ny antsika moa lasa loha raha tokony hoe lahady maraina zany no mitsangana ny tompo fa ny antsika zomariva dia ohatran'ny efa célébrentsika ny zavatra rehetra satria izy tsy hoe andro fa fo le izy. Moa tsika raha teo koa tsy manana fotoam-piangonana ny lahady ankoatra ny zareo amin'ny CLP dia alleloia. Sabotsy ariva amin'ny roa tsika manokatra ny cellule de prière ny arivo mamy teka mafitsika amin'ny tompo dia raha mety dia miomantsika ho amin'izany ary mba miompo miray idina antsika amarana tsy hoe amarana fa anoy ny asa izay efa natomboka tamin'ny sabotsy lahady rally de miracle teny arivo mamy. Alleloia. Anasana antsika amin'izay afaka rehetra hitodo miaraka amin'ny ekipa indray tsika nokatra ny cellule de prière any toerana ho voninahitr'Andriamanitra. Manantona amin'ny pasteuriery izay manana fanontaniana ny amin'ny départ sy ny fandaminana dia voatantsika anatin'izay. Ndao tsika hitsangana dia mandray ny tsotrano ary. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahataterahan'ny tenin'ny tompo aminao manao hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Enao tonga eto androany maraina io mino ahy ianao na dia maty aza dia ho velona indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Ninona matimaty amin'ny fiainanao ho velomin'ny tompo izany. Mety ho fitiavana voalohany iarahanao tamin'Andriamanitra. Mety ho finoana, mety ho fanantenana, mety ho fiainam-bavaka, mety ho fitiavana, mety ho fifankatiavam-pivady ao an-tokantrano, mety zavatra tsy takatry ny saina be dia be, mety efa maty. Mahita fa Andriamanitra hamelona an'izany satria voarainao indray ny direktiva omeny tompo mandiny tena ho fanetretentsika dia mandiny tena ho fahamasinana. Velao Andriamanitra hanotrona anao ho herinandro tsara ho anao ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen.